eo amin'ny vaovaon'ny fandriampahalemana kosa ndraiky vitany tety andro entina manatsara sy manavao ny lafin'ny fandriampahalemana ny gouvernemanta malagasy tety andro izay entina anatsarana izany rafitra izany atao anatin'ny 5 taona manaraka. Androany no natolotry ny gouvernemanta tamin'ny fomba ofisialy teo an-tanan'ny filoham-pirenena ity tety andro ity tetsy amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanatsarana ny sehatra ny filaminana eto amintsika. Natolotry ny Prime Ministre Mafaly Solandrasana Olivier, ny filoham-pirenena Erazona Armapiano ny tolakandro io, ny feikevitra rehetra voangona amin'ny fanatsarana ny lafin'ny filaminana eto Madagasikara. Nahatra roa taona moa ny fanatontosana sy ny fanangonana ireo antotan-kevitra ireo. Mila ny fandraisana anjarany rehetra ny resaka filaminana raha nambara ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Anakery mandritra ny 5 taona ity planina ho fanatsarana ny lafin'ny fandriampahalemana eto Madagasikara ity. Ny Haut Conseil pour la Défense nationale no iantsoroka ny fampiarana sy ny fampandehanana ity fanatsarana ity raha nambara ny filoham-pirenena. Tonga maro teny Ivato moa ireo voakasiky ny resaka fandriampahalemana eto amintsika no troy ny ireo mpiara-miombonantoka vahiny.